miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo rongony mahalasa adala izay indray ryhavana no lohatenin'ity video manaraka ity marobe ryhavana ny tanora no tena hoe simba mihitsy ny fiainany lasa adala vokatry ny fandraisana rongony ary natao indrindra ity video ity ho atsika kristianina mba ampahafantatra atsika ny amin'ity zava-mahadomelona izay antsoina hoe rongony ity. Zavatra tsara ho fantatsika aloha ety am-piandohana dia izao anisan'ny zava-maniry izay noforonin'Andriamanitra tamin'ny andro fahatelo ary nahazo ny tsodranin'Andriamanitra ny rongony. Nampiasain'ny olombelona moa izy nanaovana tady, nanaovana fitafiana, lamba, akanjo ary taty aoriana dia fantatsika tsara fa nanaovana fanafody mihitsy koa aza. Tsy ho resahako izay lafiny izay fa ny lafiny mahazava-mahadomelona azy no resahantsika amin'ity video ity. Ny zavatra faharoa izay tiako marihana ihany koa dia izao ao anatin'ny baiboly dia be dia be mihitsy ny teny hoe rongony izay voasoratra ao ary miresaka fitafiana daholo le izy raha fantatsika tsara. Tia le resahantsika ity dia le rongony izay tena misy drogue mihitsy, misy an'ilay singa izay tena mahadomelona mihitsy ao anatiny rehefa ampiasaina amin'ny vatan'ny olona le izy. Zay aloha zavatra faharoa. Zavatra fahatelo izay tiako marihana ihany koa ety am-piandohana dia ny amin'ny hoe be dia be mihitsy ny anarana izay iantsoana azy io, tsy hoe rongony fotsiny. Ho antsika malagasy manko dia hoe bonamalilo, moly, jamaly, esina. Ho an'ny frantsay zao dia hoe juin na hoe hachis. Ho an'ny amerikanina dia hoe marijuana na hoe marie-jeanne. Ho an'ny Inde dia le hoe chanvre indien sy ny zavatra maro isan-karazany anarana iantsoana azy daholo mihoatra ny 500 ny anarana izay iantsonan'io maneran-tany. Zavatra tsara fantatsika koa fahaefatra dia izao ny rongony dia voasokajy anisan'ny zava-mahadomelona malefaka. Indraindray manko izay koa mamitaka hoe malefaka no fa tsy mahery vaika, drogue douce io fa tsy drogue dure. Ny drogue douce mantsy dia mahatonga anazy malefaka dia ny hoe satria ela vao mitondra ho any amin'ny fiankinan-doha. Zay zany le izy. Dia araroton'ny olona zany satria mitovy amin'ny sigara, mitovy amin'ny toka sy ny rehetrarehetra ihany izy zany ao anatin'izay. Ny drogue dure manko dia tahaka an'ireny hoe héroïne, cocaïne sy ny ohatran'izany ireny le hoe drogue dure zany. Fa ny rongony zany dia drogue malefaka io ka rehefa tsy mahay mihinana azy olona zay vao lasa adala fa raha mahay mifoka azy tsy tokony ho lasa adala zany mihitsy. Tena fitaka be zany. Tadio fa substance psychotrope io. Zany hoe ny maha-psychotrope azy dia manovy izy ny fiasan'ny ati-dohanao. Manovy izy ny fiasan'ny ati-dohanao ary manakorotana ny fiasan'ny ati-dohanao mihitsy hallucinogène. Zay koa ny mazava-doza azy. Ary eo no mahatokana amin'ny teny manao hoe mahatonga ny olona maro ho lasa adala le izy. Fantatsika tsara zany atao hoe olona mifoka rongony zany. Fantatsika tsara zany olona mifoka rongony zany. Mbola resahako zay rehefa avy eo. Drogue illicite koa le izy. Ny mahatonga anazy illicite indray dia hoe voararany lalàna mihitsy zany na ny fiazonana azy, na ny fivarotana azy, na ny fifohana azy, na ny fambolena azy, ninona mahakasika azy dia voarara daholo zany indrindra ho antsika any Madagasikara zany. Dia nisy ny lalàna tamin'ny 1958 zao ho antsika malagasy dia nandrara ny fambolena sy ny fiazonana rongony tamin'ny andron'ny fanjanahantany moa zany ary teny nivoaka numéro 145 tamin'ny 23 mai 58. Fa ny miasa amin'izao fotoana izao tamin'ny Repoblika faharoa dia ny lalàna numéro 07039 tamin'ny 4 novembre 97 izay tena hoe nahatonga izy ho voasazy mihitsy zany izay mamboly, mivarotra, mihinana, manjifa an'io rongony ary mbola lalàna miatra hatramin'izao zany izay lalàna izay. Dia nahatonga anazy hoe drogue douce dia satria tamin'ny convention de Genève izay natao tamin'ny 1925 no nametraka azy ho isan'ny hoe drogue douce izy fa tsy drogue dure. Na izany aza zava-doza io ry havana. Inona maha zava-doza azy? Voalohany aloha dia izao moa dia ohatrany hoe rehefa fohan'ilay olona izy dia ohatrany hoe mitondra fahafinaretana ho azy, manala miadi-tsainy, mahatonga anazy hanana inspiration, amorona, iteniteny zavatra mbola tsy ohatrany hoe tonga dia excitant, manakorotana ny saina izy dia lasa mizatra be dia be izay ohatrany hoe vitany ao anatin'ilay izy ao. Dia hoe raha olona mpamorona ianao, raha mpihira malaza ohatrany dia mila mifoka rongony vao tena mahavita an'ilay zavatra izay ataonao. Dia fitaka be ilay izy satria ao ambadika izay zavatra izay dia lasa mahatonga ny olona ho mahery fihetsika koa nefa an'ilay izy. Mahery fihetsika. Ary tena be dia be mihitsy ny resaka crime, famonoan'olona,
vonon'olona sy ady samihafa izay vokatry ny fandraisana rongony no mahatonga an'la izy tsy manana fifehezana ny vatany intsony le olona rehefa mivoka rongony fa tena zavatra tsy fanao sy tsy fampiseho masoandro rehetrarehetra tia dia vitany rehefa mandray an'io rongony io izy ary tahaka an'izany koa miteraka fiankinan-doha io le antsointsika amin'ny hoe dépendance ny atao hoe fiankinan-doha dia izao tsy afaka manao na inona intsony le olona raha tsy mandray an'io zava-mahadomelo io ary misy fiatraikany any amin'ny vatany mihitsy izy any amin'ny farany satria misy karazan-droa ny fiankinan-doha misy ny ara-tsaina dia misy ny ara-batana le ara-tsaina dia le mahatonga fikorotana tsaina ohatra mahatonga na sorisorena kizikizitina ohatra ny tsy mety iny mihitsy ny raha vao tsy mandray an'le izy fa ny ara-batana dia tena le hoe aretina mihitsy le misy fanaviana sueur misy palpitation sotrany raha vao tsy mandray an'le zava-mahadomelo izy ary tena zavatoza rehefa tonga amin'izay etapena hoe dépendance physique zay mihitsy ilay olona mila mitandriny tsika ry havana manimby io satria ny tenin'Andriamanitra dia efa niteny any Petera 2:2 manao hoe fahafahanao izy no ampanantena ireny kanjo ny tenany aza dia andevo ny fahalotony fa izay maharesy ny olona dia manandevo azy mitarika ao amina zavatra be dehibe le izy ary tena mampigado io ka tena mila mitandrina itsika ho anareo ray aman-dreny voalohany tena resao ny zanakao resao izy atao vijerevany sitany daholo reo karazan'olona eo amin'ny fiarahamonina izay hoe nanahoana ny fiafaran'ny fiainan'ny anina rehefa nandray zava-mahadomelo izy nandray rongony izy dia resao amin'ny zanakao zany ampahafataro ny zanakao zany tena be azo ny zanakao fa tsisy ampianatra anazy izany any ampianarany tsisy ampianatra anazy izany any ampiangonana vitsy ihany ny fampianarana momban'izany any ampiangonana ary dia lasa tonga dia manandrana mihitsy izy hanandrana an'le zavatra hianatra an'le izy ny fiarahamonina sy ny namany no ampianatra anazy an'io zavatra io rehefa tsy mahavita an'izany isika ray aman-dreny tena be azo izy alefasany amin'ireny fikambanana miady amin'ny zava-mahadomelo rany izy raha ohatra ka tsy vitanao ny mifehy azy ao anatin'izay fa tena simba ry havana tena simba ny fiainan'ny ankizy rehefa tonga ao anatin'io izy na dia tafita azy tena misy ankizy tena misy olona tena tafita fa vao tafiditra tao anatin'io rongony io dia potika tanteraka vetivety mihitsy ny fiainany dia ho anareo zay mbola tsy nanandrana tahaka ho antsika rehetra dia izao tena hoe fahadio mihitsy manana azon-damosina fa tsy hoe rehefa taritin'ny olona ianao hifoka dia lasa koa ianao mifoka anandrana dia lasa koa ianao manandrana fa zavatra kely tsy misy dikany dia animba ny fiainanao mitomboka miandra-kandrana daholo ny fiankinan-doha rehetrarehetra ary tadio tsara fa ny tenin'Andriamanitra dia nampianatra antsika amin'izany hoe fadio ny fanao ratsy rehetra fadina tsotro zao fotsiny efa fantatra fa tsy izy efa fantatra fa voararany lalàna efa fantatra fa manimba ny tempolin'Andriamanitra dia tonga dia fadina tsotro zao fotsiny fa tsy mila handramana izany intsony dia tahaka izany koa tsy vahaolana io ry havana tsy vahaolana io be dehibe ny heverin'ny olona rehefa anatin'ny olana dia hoe aleo tena mifoka dia amin'izay manalanala n'le adi-tsaina sy ny ohatran'izany fa tena tsy vahaolana io ary fidividio tsara ny namana fa misy ny namana izay tsy haiko hoe tsy manan-katao ve izy sa ahoana dia mitarika anao amin'izany izy hanimba ny hoavinao sy ny fiainanao ray manontolo ny hafarana io ka dia mila mitandrina isika mijoroantsika kristianina mijoroantsika ny amin'ny hoe zay tsy mihinana an'izany zay tsy mifoka an'izany zay tsy manandrana an'izany fa tempolin'Andriamanitra ny tenantsika aza simbaina fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe izay manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba ho simbain'Andriamanitra koa izy ary ny afatra ho an'izay olona ao anatiny tena mety hoe efa mifoka ianao ary efa mahatsiaro ianao mahita hoe manomboka mipotika ny fiainako no ity zavatra ity voalohany dravana dia izao ny devoly no tena faly rehefa simba sy potika ny fiainanao ary zay mihitsy ny tanjony manisy zavatra be dehibe izy hanapitehana ny fiainanao ianao nefa dia minarian'Andriamanitra hitovy endrika amin'Andriamanitra manana programana ny fiainanao Andriamanitra aza pitehana amin'ny alalan'ny zava-mahadomelona izay fikasana tsara ao amin'Andriamanitra ho an'ny fiainanao zay ary tadio fa mampigado io mampanaonao foana io ny ankabetsahan'ireny olona mpangalatra sy dahalo manao asa famonon'olona sy famakina trano ireny mifoka rongony daholo izy aloha vao manao an'ireny zavatra ireny zay zao mahatonga anazy manana le fahasahidina be mahatonga hatramin'ny manolana manao an'ity zavatra samihafa ity rongony daholo mahatonga an'izany rehetrarehetra zany ary tadio tsara fa lasa fahotana mihitsy le izy satria manimba ny tempolin'Andriamanitra ianao manimba ny tempolin'Andriamanitra ianao simbainao ilay toerana izay toerany fanahan'Andriamanitra ao anatinao dia ny tsy mbola tara dia ny tsy mbola tara dia ny tsy mbola lasa adala ianao dia ny tsy mbola tena hoe niala tamin'ny asanao ianao sy potika ny fiainanao hivadika antra faharahidiny amin'io ianao dia ny mbola renao zao antso zao ajanony
miangavy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manatony ianao an'Andriamanitra ho vao ny fiainanao fa tena tsy mety ny rongony ialao fa tena zava-doza fanidribe ny firenena io ry havana ary tena mila mitandrina ny amin'io dia tsy mbola tonga anatin'ny tokantranontsika ilay izy ampianaro ny zanakao ataovy hitany izao vidéo zao dia ifampiresao ao anatin'ny tokantrano dia tsy mbola tara dia andetsika hivavaka ho an'izay olona voafatotra ao anatin'izany fifohana fandraisana rongony izany. Hivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao zahay noho ny amin'izao fampianarana izao misaotra anao ny amin'ny fahafahana mampita izany fahalalana izany ho an'ny vahoakanao. Mangataka ho an'ny ray aman-dreny mba ho arovanao, omenao fahendrena ahafahany mitaizany ankohonany hiady amin'izany zava-mahadomelina izany. Ary mangataka ho an'ny tanora kristianina mba ho arovanao Tompo amin'ny karazana fakapanahy samihafa izay mitondra ao amin'ny famotehana ny fiainany. Ary mivavaka ho an'izay rehetrarehetra voafatotra amin'izao fotoana izao, raha ny zanaka ny manafaka dia ho afaka tokoa izy. Ary fantatra efa mbola tsy miova ny herinao Jesosy Kristy ataovy tonga eo anatrehanao. Ary levony amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo izany filan-dratsy izay makatoerana ao anatin'ireny zanakao ireny zany fa ahafao Tompo, ahafao ny zanakao ary ataovy tonga masina satria efa izany no iantsonao anay. Dia apetraka sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany vavaka izany. Amen.